antsika mpanaraka ny fandaharana météo amin'izao fotoana izao. Manasanao ampanajana ary hanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Somary miakatra ny tsioka avy atsimo atsinanana ka ampiakatra ny tsindrin'ny atmosfera indrindra amin'ny ilana atsinanan'ny Madagasikara iny. Izany moa izany no tena andrafitra ny toetry ny andro. Toy izao manaraka izao ary ny mety ho toetry ny andro ao an'ny Rapitso. Ny maraina dia azorana sahady any aty amin'ny faritry Analanjorofo, Alaotramangoro, Atsinanana sy Vadifafito Finany aty. Raha toa ka anao endrika tandrifin-drahona ny aty amin'ny faritry Betsiboka ary ho maina ny andro ny aty Menabe, Atsimo andrefana sy ny any Anosy, Androy ary mipakatra any Automatsiatra any. Sisan'izay dia andrahoana ny andro. Raha ho any hariva kosa indray dia andrahoana ny andro ny aty amin'ny faritry Analanjorofo, ny any Alaotramangoro sy ny aty Atsinanana aty. Raha toa ka ho maina ny andro ny aty amin'ny faritry Vadifafito Finany, Atsimo Atsinanana, ny any Anosy, Androy ary ny amin'iny Atsimo andrefana iny. Sisan'izay dia azo orana tandrifin-drahona mety ho arahi-kotraka. Ny maripanatsika dia tsy misy fiovana fa izany hoe anevikevoka hatrany. Ny ambany-drindra dia 4.0 degré Celsius hitantsika aty Vakinankaratra aty ary ny ambony-drindra kosa indray dia mananika ny 5.3 degré Celsius hitantsika aty Mahevatanana. Ny eto afovoantany moa dia manodidina ny 7.20 ka hatramin'ny 6.20 degré Celsius. Raha mikasa hivoaka ny ivelan'ny Madagasikara kosa ary ianao dia toy izao ny mety toetry ny andro ao amin'ireo tanàn-dehibe sy nosy manodidina. I Barigabe, Masoandro, ny Paris, Bangkok ary La Réunion. Fa 5 andro any Masoandro, any Milan sy Seychelles. Ho avy ny orana any Johannesburg. Na orana tandrifin-drahona ny any Comore. Azo orana tandrifin-drahona arahi-kotraka kosa ny any Maurice sy Nairobi. Izay indray ary ny azona tolotra aminao raha ho amin'ny anio. Mamay fotoana anao ny tena ka manaraka indray. Veloma tompoka.